Efa manomboka miamazo laka eto amintsika ary hita ihany koa fa efa miroborobo fatratra ny mahakasika ny fanodonana rakitsary na ny klipy ny mahazatra ny maro. Efa hita amin'ny enina manjery sy amin'ny fahitalavitra samihafa ihany koa moa ireny karazana rakitsary samihafa ireny. Raha nambaran'ny Matiana nefa dia mila fahaiza-manao, mila ihany koa ny fenitra tokony arahana ny fanatanterahana ireny horonan-tsary ireny. Efa manomboka miparitaka eto an-toerana ny fanaovana rakitsary samihafa indrindra fa ho an'ireo mpanakanto izay efa manana ny lazany eto amintsika. Misy fenitra izay tokony hajaina sy arahana ny fanaovana ny rakitsary raha nambaran'ny mpikarakara izany. Anisan'ireo efa matianina amin'ity fanaovana rakitsary ity indrindra ny orinasa sary sy feo. Rakitsary efa mihoatra ny 20 amin'izao eo no efa nitotosain'ity orinasa ity nandritra ny fisokafany ny taona 3 Anisan'ireo mpanakanto izay tsy misaraka aminy moa ny tarika ambondrina. Ny fanaovana rakitsary zany raha hoe tena hoe arahana ny etape iray manontolo amin'ny fanatanterahana anazy, misy dingana maromaro mantsy dia projet anankiray tokony haharitra eo amin'ny farafahakeliny herinandro aloha. Ny zany mihoatra tsy ferana tamin'izay rehefa satria zay reny teny amin'ny toerana arahana le dingana. Ao anatin'izay dingana izay zao ohatra hoe ny fijerevana ny toerana, ny famoronana ny tantara ho atao ao anatiny, fijerevana décor, ny casting, ny fanaovana ny resaka logistika, resaka hoe fitaovana ho ampiasaina. Dia ny eo amin'izay resaka fitaovana izay manana ny ampitsika eto Madagasikara. Vao may moa raha hoe tonga amina fotoana hoe miaratsely amin'ny teny frantsay hoe démocratiser ny appareil photo numérique réflexe, dia satria izay zao aloha zany ny zavatra misy hoe izay ny anaovan'ny olona fanodonana horonan-tsary, dia may manakaikaiky kokoa antsika le izy, izany hoe efa manana fitaovana ampy Madagasikara raha hoe eo amin'ny sehatra ny famokarana no resahana. Nambaran'ity tompon'andraikitra ao amin'ny sary sy feo ity fa misy ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany raha ny eo amin'ny fanatotosana ny rakikira. Misy arak'izany ny fahaiza-manao avy any ivelany izay tafiditra kely eo amin'ny fanaovana ny rakitsary malagasy, fa na izany aza nefa dia isan'ny bana ny kolontsaina malagasy. Raha ho an'ny sary sy feo manokana dia nisy ny fiofanana mahakasika ny fianarana maka sary satria misy ny lalàna mifehy azy fa tsy atao foana izany.